Ny EPP Antanjombe Avaratra eny Ambohimanarina no nanamariana ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana azy ireo avy amin'ireo tompon'andraikitry mpanjakana. Nisy olo-mavombahoaka avy ao amin'ny boriboritany fahaenina eto Antananarivo, nisy olo tena avy ao amin'ny ministeran'ny asa-mpanjakana ary ny mpitarika ny atoko HVM no niara-ny salaina tanteraka ity hetsika androany ity. Teny amin'ny EPP Antanjombe Avaratra eny Ambohimanarina no nanamariana androany maraina amin'ny fanampiana ireo mpianatra ao amin'ny kilasy taona fahadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina. Mena fitaovam-pianarana toy ny kahie sy ny penina ary pensily azy ireo mpianatra izay nisoloan'ireo talentsy-tsekoly 12 ao amin'ny boriboritany fahaenina teny. Niara-ny salana natanteraka ity hetsika androany ity nisy olombam-bahoaka voafito ao amin'ny boriboritany fahaenina Ramatoa Vololona Raherosoa, ny ministeran'ny asa-mpanjakana ary natoko hery vaovao an'i Madagasikara. Nandritra ny kabaran'ny fanobeazana dia nanamafy mitarika ny antoko HVM fa amin'ny firaisakena sy ny fihavanana no anisan'ny baiko azy ireo hanoana ity hetsika androany ity. Koa tonga eto indray zahay maneho an'izany fikatsahana ny fiaraha-miasa izany, fanatanterahana an'izany fanomezan-tanana izany, satria ny fampihavanam-pirenena ho an'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara dia fampihavanam-pirenena eo amin'ny lafiny rehetra, fa tsy amin'ny ara-politika ihany, fa tsy amin'ny lafiny fifidianana ihany, fa ekonomika ihany koa, sosialy ihany koa, mba hafanometanana izay afaka manolotra manome zay azo nomena, zay tokony nomena kosa dia mba tokony hatrehana hiatrika amin'ny fiainany andavanandro. Raha nambarandramatoa sy olombam-bahoaka Vololona Raherosoa dia ny fanomezana tosika ireo mpianatra izay hanala fanadinana voalohany no antom-pisian'ity hetsika androany ity. Androany moa zany dia nikendrena mihitsy zany hoe ny ankizy T5 zany hoe amin'ny kilasy fanomanana fanadinana CPE ety Ambohimanarina no nikendrena azo an'izao fanomezana zao, satria ny antony ny fitondram-panjakana foibe zany hoe ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa miezaka manome kit scolaire ho an'ny EPP rehetra eran'ny Madagasikara. Dia izay zany mieritreritra fa hoe raha ary ny sisiny raha mba misy omena tombony ireo ankizy kely izay samba ny hanomana fanadinana ara-panjakana. Dia izay no nahatonga anay hoe ireo ankizy kely rehetra eraky ny 18 EPP eto Ambohimanarina nomena izay mahatratra any amin'ny 90 sy arivo ireo ankizy kely rehetrarehetra reo dia izy ireo zany izay manomana classe de 7e reo nomena andreo fitaovana rehetrarehetra izay hitantsika teo ireo. Izay no antony manokana zany mitsinjarana azy, zany hoe mifameno avy hatrany lefa programme mpanjakana sy programme ny ministeran'ny fanabeazana mba azahoan'ireo ankizy ireo tombony kely amin'ny fanomanana izay examen izay. Mariana fa anisan'ny boriboritany ahitana taratra amin'ny fahantrana amin'ny boriboritany fahaenina ary ahitana ihany koa tatsaha maro raha eto andrenivohitra no resahana.